Tempolo ny fanahy masina, tempolo n'Andriamanitra. Miverimberina ty teny hoe tempolo ity ary mety hoenitsika foana mandritra ny fotoana zay arahantsika eto satria tsy zavatra vaovao zany eo amin'ny tontolony ny soratra masina. Nalaza ary azo lazaina hoe nanana ny maha-izy azy izany hoe tempoly ny Solomona izany, ary anisany nampiavaka an'izany ny hoe rehefa namboarina ny tempoly dia na ny vato zay nandrafetana azy aza dia efa voapaika tany amin'ny toerana nangalana azy, fa mametrapetraka fotsiny sisa ny eo amin'ny fandrafetana izany. Tsy nahenona feo izay mety hoe mipopoka feona marotohatra na feona atao hoe tabataba, karazana tabataba eo amin'ny fanamboarana ny rafitrano rehetra. Nalaza zany. Ary any amin'ny mpanjaka voalohany toko 19 any de mbola mitantara azy hatramin'ny hoe rehefa nitokanana ny tempoly dia feno voninahitry Jehova ny trano, ny hirany antokom-pihira tamin'izany fotoana izany, ary tena azo lazaina hoe niavaka. Fa izany tempoly izany koa dia nisy fotoana efa nisolo, nisy ilay tempoly faharoa izay raha eo amin'ny ataontsika hoe voninahitra mandaza dia latsaka kokoa noho ilay voalohany. Ilay faharoa teo amin'ny fijerin'olombelona, fa teo amin'ny fijerin'Andriamanitra kosa de nambara fa ambony kokoa sy lehibe kokoa ny voninahitra izany trano izany, ilay tempoly faharoa zany. Voalaza ao amin'ny Agay toko 2:1-7 satria anisan'ny faminaniana mahakasika azy zany. Ary nambara moa fa ny nahatonga ny voninahitra bebe kokoa an'ilay faharoa ihoatra noho ilay voalohany de satria ilay zanak'Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy, Andriamanitra tonga nofo mihitsy no niditra tao anatin'izany tempoly faharoa izany. Tsy toy ilay tamin'ny voalohany hoe feno setroka ny trano, voninahitr'Andriamanitra izay fanehoana hita maso, fa Jesosy Kristy kosa tao amin'ilay tempoly faharoa. Fomba fijery zay napetrak'Andriamanitra mampiavaka ny fijerin'olombelona sy ny fijerin'Andriamanitra izany. Fa am'izao tsika miteny zao kosa dia ambara ary naverimberina talohan'izao dia novakintsika ilay voambara ao amin'ny Korintianina 1:9-9 izay manamafy fa izasenao no tempoly n'Andriamanitra am'izao fotoana izao. Andriamanitra mitoetra ao amin'ny tempoliny, amin'ny alalan'ny fanahiny dia mitoetra ao amiko sy ao aminao izy. Tsy misy intsony zany ny toerana mahafeno fempetrany ny antsoina hoe tempoly. Tsy gagany am'izany isika satria manambara ny mpanoratra kristianina iray ao amin'ny bokiny Hery Mifanandrina fa rehefa miresaka ny amin'ny fitoerana masina izy, izay anisan'ny nampiavaka ihany koa ny fomba ny toeran'Andriamanitra teo amin'ireo taranak'Israely, dia izany fitoerana masina izany tamin'ny testamenta taloha izay nahafahana naneo fa eo mandrakariva Andriamanitra. Aty amin'ny testamenta vaovao zany fitoerana masina izany dia niditra tao anatin'ny rafitra ilay tempoly faharoa, ka tamina refy kelikely kokoa dia miditra ao anatin'ilay tempoly ka tao nanaovana ny fisoronana rehetra. Fa rehefa niteny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita, de tao amin'izany tempoly izany zay mandray ny rafitry ny fitoerana masina
amin'ny endriny kelikely kokoa no rovotra ilay lamba izay nampisaraka ny efitra voalohany sy faharoa, ka indro fa ilay biby izay fanatitra farany tokony ho faty teo a hosorona dia afaka, ary izany a no sary tian'Andriamanitra mba anehoana fa rehefa Jesosy Kristy no manjaka, rehefa mifanan'Andriamanitra no manjaka, rehefa Jesosy Kristy no mametraka ny fahefana ao amin'ny tempoliny, dia izy tokoa no manjaka, misy fahafahana. Mahafinaritra ny fanambarana izay tiana amafisina fa ny tena antso amin'ity fotoana ity de ny hoe ekeko ve ny mpanjaka sy mpanapaka ny fanan'Andriamanitra ao amiko, izay Andriamanitra mihitsy no nifidy ny antso ary indrindra nametraka izany rafitra izany mba hahatonga ny fanahiny, mba hahatonga an'Andriamanitra ao mifanahiny ho mpanapaka ao am-poko sy ao an-tsaina. Tamin'izany fotoana izany moa ny fatakarana dia miorina amin'ny zavatra hita mandrakariva, fa antsoina izaho sy ianao am'izao fotoana izao ahatsapa sy ahalala fa ny fitoeran'Andriamanitra ao amin'ny tenako, amin'ny mahatempoly, dia amin'ny alalan'ny fanekeko amin'ny mponina. Zava-dehibe zany satria afaka miasa ao aorianan'izao dia ahita isika ny fomba entin'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'izany fanahiny zany, satria fahefana manapaka izany raha toka ekeko sy ekenao. Koa tiako ny hitondram-bavaka manokana mba ho zava-misy eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, izany hoe tempoly anjakana tapahany fanan'Andriamanitra izany. Manasanao mba hiombona amin'izany vavaka izany ary. Ray tsara indrindra zay any an-danitra misaotra anao zahay, satria zava-dehibe ny ahafahan'ny fanahinao hitoetra, ary tsy hitoetra fotsiny fa hanjaka, hanapaka ihany koa. Mampianara Tompo mba hanaiky izany am-pinoana, na dia tsy voatery ho hitan'ny maso fa mba ho tsapan'ny fo sy ny saina, ahafahana mifandray manokana, ahafahana manana fiombonana manokana aminao, koa ho tempoly izay anjakanao manokana tokoa ny fiainan'ny zanakao tsirairay avy. Fatonoana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.